Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 2:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alasinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny fifaliana lehibe raha lasana malala fifaliana be indray no iona amintsika eto amin'ity androany ity, mahita anareo hoe defaly ary dia manana fahitana tompo amintsika tsirairay avy izay tratran'ny tsotrindray amin'ity androany ity. Ny fiadanan'ny tompony ho amintsika tsirairay avy miarabanao tonga somatsara ato anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha fandarana Andramoka Izaho ny Aky Radio ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maharesy efa alibe tena nay miaraka aminareo ary manasa anareo ahatratra amin'ny farany anatin'izao fandarantsika izao izay fampahirejantsika eto mandritra ny adiny ray sasany enozika hira, vavaka, toriteny, famelavilarina ny toriteny dia matoka fa tsy takany idiranao teto ny voanao eto fa tena azo hery tokoa ane ianao. Raha androanao vao tonga eto dia resy lahatra fa tsy kisendasendry zao atokapinao eto zao fa tena misy raha ilan'ny tomponao ka maretatra amin'ny farany. Arabaina tolokotsika rehetratra izay efa paketo dia faly be miarahaba ny ranabavitsika Sylvie niditra voalohany teto androany Sylvie avy any Arabia Saodita dia tonga soa ranabavy Sylvie ary rehefa izay tafiditra voalohany eto moa dia mena tsodrano mahafinaritra izy. Alleluia. Dia indao hoentsika tsodrano ranabavy Sylvie sy ny ankizany akao ety rehetrarehetra ny any Chine ary na rehetra izay any Madagasikara mahazo an'ity tsodrano ity miaraka amin'ny ranabavy Sylvie. Salama fa 20 ambizato andiny fa 7 ka hatramin'ny fa 20. Alleluia. Salama fa 20 ambizato tsodranonareo androany manomboka amin'ny andininy fa 13 ka hatramin'ny fa 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Nanosika mafy alavo ahy ianao fa Jehova ny namonjy ahy. Jehova ny heriko sy fidirako efa famonjena ahy izy. Ao andayany marina ny feo miobo noho ny famonjena. Ny tanan'ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Ny tanan'ankavanan'i Jehova no misandratra, ny tanan'ankavanan'i Jehova mampiseho hery. Tsy ho faty fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova no fahaizan'i Jehova mafy nefa tsy natolony ho amin'ny fahafatesana. Alleluia. Tsy ho faty ianao fa ho velona ka hitory ny asan'i Jehova. Alleluia. Zany ranabavy Sylvie tsy ho faty ianao fa ho velona fa hitory ny asan'i Jehova. Misy koa olona eto anaty tsy fahasalamana izy, anaty olana izy, anaty ady dia io adinao io tsy fahasalamana io olana io tsy hahafaty anao io fa io ahafahanao mitory ny asan'i Jehova. Nandalovanao an'io zany dia ahafahanao mijoro vavolombelona ngezabe zao nataon'i Jehova zao nefa nahazo anefa mbola zao mijoro zao. Alleluia. Ho an'i Jehova, ho an'Andriamanitra ny voninahitra
de tahiny tompo ianareo rehetrarehetra narakaraka nanavavy Sylvie tao Zamina kamaradiny Jesosy eto France razana zo Sylvie razana Monika Koety nambintso Makrina Koety Lovritina eto France Antondry France razana Monika Koety Marie Hortensine Koety Kodanela Belgique Lovritina France efa teneniko teo Koda Léonie Arabie Saoudite Koety Arabie Saoudite osa Koety izy teo Mbotsilda Koety de tahiny tompo ihany koa izy koa mbola tsy voateny Bartel avao Madagasikara Kadaka Malala France Asany Apostole Alain Madagasikara Sandola Koety de tahiny tompo Wendy Naina tonga soa ihany koa Wendy tsaiko mety Koety sa tsaiko raha tsy diso ato Koety Marijo États-Unis Soameva France dia Erika Raka France ihany koa Tina Rakotoarzaka France Selina Rozmina France Jesosy Mpandresy Miaja Madagasikara Ajaska Patitsy France Mami Koety Yama Koety Mbotsilda Koety Tsiri Amboramiel France nambinina zany tonga soa Yama Koety tonga soa daholo isika menakavy izy koa mety mbola tsy voateniko teo Tina Rakotoarzaka voateny Soameva voateny tahiny tompotsika menakavy Aingonirina Andrinasolo eto France ihany koa tonga soa Aingonirina Andrinasolo ao ambadika koa Iaina sy Fabiola ao ambadika koa miaraka amitsika ao halleluja tahiny tompo atsika menakavy elaela tsy niona tsika rehefa tsy nisy ny andro fiasana omaly de tsy niona tsika maly elaela tsika zany tsy tafiona maromaro moa ny andro sy fiasana amty volana mety mbola tsy miasa koa raha manomboka amin'ny lakamisy sy ny zoma ny semaine aoriana zay tsika hiatrika ny Pentecoste halleluja kely sy de vava ny Pentecoste iresaka momba zay tsika rehefa sy ny fandarana misy programme zay filazandrara olazaina amitsika eto fa melohan'zay andalotsika ivavaka ohatsika ivavaka ametraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra ka andao ampandrosotsika ny ranavavitsika miaja avao France avao Madagasikara izy no hitoratsika ao anaty vavaka fanomboana ametraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra tahiny tompo Antanina Marie Charline tonga soa ianao faly be za mahitanao ao ary andao ary ivavaka alotsika de avetsika amin'ny fandarana tahiny tompo ranavavy miaja anao amin'ny fitenenana Alleluia. Makasitraka pasteur nanome fitenenana manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika tsirairay avy izay tonga manaraka izao vavaka fiambenana alina izao tahiny tompo pasteur menakavy hiaraka hivavaka ary sika amin'ny anaran'i Jesosy raha eo misaotra anao zay fa nomenao fahafahana tonga eto amin'ny fanatrehanao amin'izao ora sy fotoana izao misaotra anao tamin'ny fitantananao sy ny fiarovanao anay tsirairay avy nandritra ny tontolo andro faly sy ravoravo ery ny fonay Jesosy fa tonga eto tongotra indray zay nandratra vavaka amin'izao alina mangina izao araky ny teninao hoe miambena sy mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy indreto izay mangataka famindrapo avy aminao fa tsy tanteraka tsy tonga lafatra ka mangataka ny rasonao anadio anay tsirairay avy anavao anangana ny indray amin'izao ora sy fotoana izao manatra efeny noho izao fotoana izao ianao Jesosy fa mangetaentanao ny fanahinay maniry fatratra anao ny fonay ka vy mamenoa anay tsirairay avy Jesosy apetraka efenao ampelantananao Jesosy malalo izao fotoana sarobidy sy mamy aminay izao fa tsy misy maharombaka izay ho ampelantananao ka raha kofy amin'ny rasonao Jesosy ny connexion anay tsirairay avy ary koa ny telefona izay ampiasainay sy ny fitaovana rehetra ampiasain'ny pasteur mba tsy hisy asan'ny devoly hitsofotsofoka na hikitikitika na hanapatapaka dia aoka ianao Jesosy tena hoe anositra ny vavan'ny mpanomponao izay
mandray anjara eto androany ary indrindra fa pasteur izay hitondra ny famelabelarana dia ome révélation divine fa aminao izy Jesosy ary nizany iza mangetahita sinoana ny teninao dia vokiso ny tsirairay avy ary vangio manokana amin'ny alalan'ny fanahinao masina ny isa-tokantrano mba handray avy amin'ny vaminao ka ny devolo favaly dia afatotra amin'ny rahanao mahery Jesosy fanakely fanapahefana dia ny voninahitra Jehovah ray dia anao rery ihany Alleluia amen. Alleluia makasitraka indrindran-dranam-bavitsika mihaja tanaty izany mivavaka matsiro sady mamy izany Alleluia. Dia Andriamanitra manaka ampasaorina ny maro fitianao amin'izany asan'Andriamanitra izay nataona izany ranam-bavy mihaja fanatera amin'ny ankonanao. Alleluia amen. Mbola tsy narabaiko teo i Aingo Irina Rodriguez tonga soa Andrianjafy Niasina Papankasi. Alleluia. Eliza Tsiala tonga soa daholo nareo Aingo Irina Rodriguez moa Arabie Saoudita, Eliza Tsiala Koweït, i Andrianjafy Niasina Madagasikara, de Tahiny Tompo Bert Sava Koweït, de Nambavlina artisanay de Madagasikara France, Ando Andry France, Kadaka Malala France, e Razana Monika fa niteneniko teo, Mami Koweït, tonga soa isika menakavy de mahareta hatramin'ny farany daholo isika tsirairay avy. Araka ny teniko taminareo teo hoe 20 andro latsaka sisa dia ho avy ny Pentecoste. Alleluia. Dia fa ela ihany moa izay nanentanana Pentecoste rehetra tsy dia hoasina resaka betsaka intsony ngamba. Tahiny tompo Raharaha Jonathan vao Allemagne, dia mampionona eto France, itody Rahono soa France, niaina mainsoa Italie, tonga soa daholo isika rehetrarehetra. Alleluia. Dia ny Pentecoste moa dia tanterahantsika tao tokantranonay. Alleluia. Amin'ny 28 mai izany hoe lahady faran'ny volana no anatanterahantsika ny Pentecoste. Ary dia misokatra ao anareo ny tokantranonay atsika nanao fotoam-bavaka ny Pentecoste. Ianareo izay ho avy fotsiny dia aza dino mba miteny aminay meloa. Na nareo amin'ny groupe izay maharesy na nareo tsy eo amin'ny groupe izay maharesy dia teny angaviana tanandreo nareo hiteny meloa raha ho avy. Mora hanomanomana satria ny fandraisana nareo dia mba mila mba homaniny menakavy kely ihany koa ny rehetrarehetra. Dia aza manao an'ilay tonga tampoka zany fa miteny meloa nareo mba miteny kosa nareo amin'ny faran'ity semaine ity raha mba mety hoe zay ho avy zay ho avy olona zao zay ho avy sisa mba afahana miomana zay afahana miomana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Alleluia. Zay zany aloha voalohany. Filazana faharoa ty misy message alefako amin'ny commentaire ao dia ovakiko le izy samia mamaky azafady. Misy message nalefako io dia vakiko le izy. Tahiny tompo message nalefako taman'olona teo masy tsy afaka noratra lavabe dia iny fotsiny no nadikako. Tahiny tompo ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana fafana dia tapaka fa hanaovavaka tendrombohitra ny Aki Radio any Madagasikara amin'ny zoma 12 mai ho avy zao, amin'ny zoma ho avy zao zany. Ny fotoana ho an'izay andeha dia eo amin'ny horizon Ivato, eo amin'ny horizon Ivato amin'ny 7 ora maraina. Dia eo no mandray fiara fitaterana andeha ho any Anjomakely any amin'ny bout de piste. Tsy any Anjomakely any finanana katsaka ny rotany Atsilabe kory zany fa ho Anjomakely eo amin'ny bout de piste tsy lavitra ny Ivato eo zany. Raha tokony vily ankavanana eny amin'ny aéroport anao dia manitsy iny izy dia mandalo an'ilay tombontsoloky iny dia mandeha dia miakatra ny ambonimbony ihany dia misy ohatry ny alaala kely raha tsy diso amin'ny gauche ato dia eny ilay Anjomakely. Amin'ny sivy zany fotoana eo amin'ny horizon Ivato dia amin'ny 10 manomboka ny fotoana dia mifarana eo amin'ny 3 sasany amin'ny 4 eo raha tara indrindra. Dia samy mitondra sakafo sahazavy fa tsy fifadikanina mantsy fa tena fiaraha-mivavaka mihitsiny, tena vavaka tendrombohitra. Alleluia. Rahalahy Alain Saranabavy mihaja
asan'ny apôstôly sy jesosy mpandresy zany a no tompony andraikitra voalohany apetrakintsika miandraikitra voalohany an'izany vavaka tendrombohitra zany satria de zareo no iandraikitra ny fitsenananareo mandeha fiarakodia gates cross menamena zay izy a mahita fiarakodia kely tsara tare kely menamena zany nareo eo de eo izy mivady no iandry reo reto numéro azahoanandry zareo 034 95 999 20 034 95 999 na 034 09 354 49 zay zany no azahoana andry zareo. Alleluia. Efa tonga eo zany nareo de atonga tampoka aty mamidy tonga de mamity be ty tonga de faly be zay tonga de misaoty be mihitsy zay mamity tonga tampoka aty na makrine. Alleluia. Zay zany no filazana tina siriko koa vanisina koa erikaraky atao France tonga soa ihany koa Geneviève Andriamananjara felana rakoto efa eto France daholo zany. Alleluia. Tahiny toparitsika menakavy zay ny filazana any amin'io vavaka tendrombohitra io de ahitanareo andreo ankizy sasasasany eto amitsika eto zay any Madagasikara etanina nareo zay any Madagasikara zay ho avy misy raha misy ny connexion la tsara ny connexion ny tendrombohitra eny nareo de ifandray amin'ny alalan'ny Zoom ihany koa isika na asina Zoom amin'io de miaraka aminareo ohatrany miaraka aminareo ny tendrombohitra zareo any Koweït zay aty a France zareo any Italie any Belgique any Allemagne any États-Unis any Canada. Alleluia. De raha tsisy moa connexion de nareo sambany hoe fa eo ny mpanetana any ho any tonga any rahalatozy mantsy zao efa tsy hitanareo eto ny anara fa mety tsisy connexion izy fa efa ny Madagasikara izy hatramin'ny Omaly de rahalatozy koa zany ho avy any amin'ny vavaka tendrombohitra any koa moa ranabavy Marie Charline mety ho avy any koa ranabavitsika Antra Clarisse sy ranabavy Bartela mety tsy tonga fa lavilavitra fa izay no ho avy eny ka tongava misy anareo fa irena nanontany izay tsy mba misy fionana io fionana io ary vavaka to de vavaka ny fionana ka de tongava isika menakavy fa ivavaka isika zay filazana de tsika mbavaka zany fotoana zany mba ho totosa soma tsara fa de zava-dehibe zany vavaka tendrombohitra izany tena ilaina ny vavaka tendrombohitra ary za manokana hitanareo io tena teneniko anareo fa tena farak'izay te hanao an'izany vavaka tendrombohitra zany fa ty amin'io moa tsy de misy tendrombohitra fa aty koa aty aminay aty somary saropady ny mandeha ny tendrombohitra zany feno chasseur aty feno mpihaza aty de feno bala mihaza zareo de so de sanatry voatifitra eny tsika rehefa manao vavaka tendrombohitra raha aty aminay tsy azo atao ny mandeha miakatrakatra reny tendrombohitra zao de raha zay ny olona fa biby any hita mihetsiketsika anaty any de tifiriny zay maniry tena maniry te hanao vavaka tendrombohitra koa na ny tenako ary Jesosy moa nanao vavaka tendrombohitra ary saikareo mpanompon'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly de nazoto mihitsy niakatra tendrombohitra andeha hivavaka tendrombohitra ka hitanareo keo anareo zay mbola tsy nanao fa mandataovy nge mandana nge fa hitanareo mihitsy zany hoe tena hafa mihitsy zany ny tendrombohitra zany no mivavaka tena to de tany mihitsy io lanitra hoe io ambony io. Alleluia. Tena hafa mihitsy ny ambiance sy ny sensation anao rehefa eny amin'ny vavaka tendrombohitra ka de manasa nareo. Alleluia. De tongava maro zay ny faniriana tsy izy ty moa zany koa zay koa zany lo tsy de ho ataoko hoe fanetanana be ahoana le izy satria raha ataoko annonce be amin'ny aniny io de mety misy ny tena tanjo iandrianjafo ny asina dino azafady marina tianazakotoarzaka andrianjafo ny asina koa avy any. Alleluia. Raha la tsioro koa mety ho avy mety mahita nyty fandaranty raha la tsioro raha orina raha la tsioro koa zao fa ndraraka message misy ale tsiorino mijerentsika eto indray ny asina tsiory sy ho an'izay mbola afaka ihany koa ny zako mihitsy tsy anaovana filazana be anaty hoe amin'ny compte Facebook izy eto amin'ny fandarina eto mba ny tanjo zao de ho anareo zay efa mba mpijery eto ny tena mba ho avy ihany indray matsy
anao sady mety misy olona marobe maromaro avy de mety mbola aloalotsika le zatra eto no anomboka an'le izy de lefa aoriana miinviteny olona tena rehetrarehetra hafa am'izay tsika zay zany mba de tsy hanao fanentanana sy filazana akory any anatin'ny compte fa eto amin'ny fandany eto no etaniko zay mandritry ny herinandro. Alleloia. Ka de zay fa de misaotra betsaka anareo rehetrarehetra zay any zay toto afotsy andro amasaka Andriamanitra le omba anareo, fanan'Andriamanitra omba anareo raha lahalay, raha nabavy mihaja, raha latojo sy nareo rehetrarehetra, raha nabavy Clarisse sy antraka Marie Charline sy rehetrarehetra izay azo lazaina hoe mety hitondra ny fanentanana sy ny fitariana any. Ka de tahiny Tompo Jesosy maly fitianareo sahady amin'izany asan'Andriamanitra ataonareo zany. Tahiny Tompo ary tsika rehetra zay no ela andao tsika hiditra amin'ny hira, anao hiritsika hira anankiray hidirantsika amin'ny tenin'Andriamanitra zany nitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra de nambavitsika Kodaleoni. Alleluia. Andao aloha ataontsika tirity fa tsika rehetrarehetra zay mety nandalo ady mandalo orana de tadidio fa raha mety mienjery ianao solafaka ianao androany ny zavatra ataon'Andriamanitra voalohany aloha mialohan'ny zavatra de ny anarina anao, ny ampijoro anao ny ampiarina anao fa tsy mienjera mandrakizay zany akory ianao. Ary ataontsika tirity de aorinan'ny hira hitratra ny amin'ny tenin'Andriamanitra anatin'ny tirity zany anao maka baiboly maka toerana tsara fa entoritentsika. Halleluia. Meno finaritra daholo. If she don't love you, gonna sang and
Halleluia. Sotra n'Andriamanitra tsika amin'izany izy zany hoe atsarivana ny batisan'ny nambinina tokoa aloha zany tena tsaroko foana izy iny rehefa tsaroko foana ianao rehefa mba mandeha ny iriny misy raha tsarovana anareo mihitsy mantsy le irany ty fahiny zao ina moa le hoe le irany $100 mamina atao batisa iny koa zao misy raha tsarovana anareo mihitsy tsara ny iriny atsarovana andranabavy nambinina mihitsy iny irany tamin'ny batisa. Halleluia. Maharetatra afara ny nambinina da iny tomparytsika rehetrarehetra hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika raha isoarany baibolinao anina ny tenin'Andriamanitra hitiny ranabavintsika Kôtaleonia dia venety amin'ny tena koa mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Ndao ary ranabavy Kôtaleonia anao ny fitenenana. Andry kely tsika tompoko azafady. Pastera teny Jesosy tsika rehetrarehetra izay mpanaraka izao fandaharana vavaka fiambinina zao. Dia mbola iresika fahasoavana ho ahy ry havana izay raha tenin'Andriamanitra amintsika eto androany dia resitsika baibolitsika ao amin'ny Saia toko 7:1-3. Saia 40:31. Ny soramana eo ambony. Toy izao aminaran'i Jesosy. Teny mahafaly fampiononana ny Israely. Amen. Vaky teny aminaran'i Jesosy. Fa izay miandran'i Jehova dia mandroso hery. Kosa ilatra no iakarina tahaka ny voromahery. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Halleluia. Amen. Ry hava-malala. Izao tenin'Andriamanitra zao dia entiko fampahirizana amintsika tsirairay avy. Ny tenin'Andriamanitra eto moa ry havana milaza hoe fa izay miandran'i Jehova kosa ndroso hery. Elatra no iakarany ambony tahaka ny voromahery. Zakazaka izy nefa tsy ho reraka. Andeha izy nefa tsy ho sasatra. Amen. Andriamanitra ry havana tena tsara. Ary Andriamanitra ry havana tena fandresena ho antsika tsirairay avy. Ary raha miandry an'i Jehova zany antsika ry havana dia androso zany ny herintsika. Raha anatin'ny faharerahana antsika ry havana na eo amin'ny lafim-piainantsika zany ry havana miantsoantso an'i Jehova antsika, miantsoantso an'Andriamanitra antsika hananditra antsika ambony. Ary zaho antsika hery ary ny elatra ilay Jehova Andriamanitra antsika no iakarantsika ambony tahaka ny voromahery. Ary raha manana hery zany antsika ry havana andray ny Andriamanitra ilay Jehova antsika ry havana. Ary hanana faharetana an'ilay Jehova Andriamanitra antsika ry havana. Ary tsy ho reraka antsika. Ary ny elatra ilay Jehova Andriamanitra antsika zany ny iakarantsika ambony antsika zany ho tahaka ny voromahery eo ambany elatra ny Jehova. Hanana hery zany antsika, hanana fahatanjahana antsika satria efa miandry, efa eo ambany elatra ny Jehova antsika ry havana. Ary efa miara-dalana amin'ny Jehova antsika, lasa maivana antsika, lasa mahery noho ny fiarantsika amin'ny Jehova Andriamanitra. Iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra. Andeha izy nefa tsy ho reraka. Halleluia. Eny ry havana, raha anatin'izany fiazakazahana zany antsika ry havana amin'ny maha olombelona antsika mety mora reraka. Mety tsy hatonga lavitra raha avy amin'ny herintsika zany no iazakazahantsika. Tsy manana hery avy amin'Andriamanitra. Fa noho ilay fiandraisantsika ilay Jehova Andriamanitra antsika no ialohany lalana ho antsika zany dia na iazakazaka zany antsika ry havana mety tsy ho reraka. Andeha antsika mety tsy ho sasatra tahaka ny voromahery teto. Ry havana tokony tsy ho nanetaheta zany antsika eo amin'ny Jehova Andriamanitra satria izy ny herintsika, izy ny elatra antsika, hitondra antsika eo amin'ny tohatra izay iakarantsika ambony. Ary mampahery antsika izy ary manome toky antsika izy. Tsy hanana faharerahana zany antsika raha miandry ary matoky anazy.
Any Jehovah ilay Andriamanitra antsika. Maro amintsika ry havana mandeha amin'ny herintsika antsika. Misy fotoana antsika ry havana ilay mpanompon'Andriamanitra manatin'ilay farieta, fiazakazana fanompon'Andriamanitra. Nefa tsy avy amin'ny herin'i Jehovah ilay tondrantsika ananjy fa avy amin'ny herintsika. Ohatra koa antsika manana raha eritreretintsika tiantsika, nefa antsika tsy manana fahatokiana avy amin'ny Jehovah, sady tsy ananantsika fanantenana koa. Kanefa izy eritreretintsika, izany hoe raha misy raha ry havana eritreretintsika na angatantsika, tokony efa ananantsika fanantenana eo amin'ny Jehovah. Ary tokony ananantsika fandresena ary mbo ananantsika ho tohitra hiakarantsika eo amin'ny Jehovah, tahaka ny voromahery teto. Fa mila miandry an'i Jehovah antsika ry havana izay vao afaka anana mitahotra hiakarana ambony tahaka ny voromahery teto. Satria ry havana kopakopa antsika ry havana efa ambanelitra ny Jehovah antsika. Na ino zany ry havana zavatra eritreretintsika sy tiantsika atao, efa apetratsika eo amin'ny Jehovah zany ilay izy. Ary manana hery antsika amin'igny, ary tsy ho reraka zany antsika, fa tanjaka tahaka ny voromahery teto. Mahafinaritra ry havana mahita ny vorona manidina ambony, nefa izy antsika moa ry havana samy mahafantatra ny voromahery. Raha mahita izy manidina ambony antsika ry havana, hitantsika izy milamina izy karaha tsy matahotra latsaka zany izy, nefa indesy ny heriny. Tahotra izy na dia mandeha ambony be izy ry havana. Voromahery zany ry havana tsy mandeha amin'ny tany fa mandeha ambony izy, ary tsy manana tahotra izy, helitra ananjy ny hiakarany ambony eny. Ary ny heriny jiaby no ahafahany midina ambony eny. Tahaka izany koa antsika ry hava malala, te hanana hery izay tahaka ny voromahery taketo, ary tsy hanana faharerana fa hanana hery hatrany antsika ry havana. Zany ahafahantsika hitondra antsika ny fiainantsika tahaka ny voromahery teto. Ary indesintsika miatrika ny fandraisantsika ny Jehovah Andriamanitra antsika. Raha mitoky ary miandry an'i Jehovah ilay Andriamanitra antsika ry havana, ary tsy ho sarotra zany ilay hery ao anatintsika. Ary ny helitra no hiakarantsika helitra ilay Jehovah Andriamanitra, mba ho tahaka ny voromahery zany antsika tsirairay avy. Hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, handeha izy nefa tsy ho reraka. Amen. Raha tsy manana fahatoky antsika ilay Jehovah Andriamanitra antsika ry havana, aiza moa azaho antsika hery zany? Tsy misy hery antsika, mora kivy antsika, mora reraka antsika, ary mora lavo koa. Raha amin'ny fanompoantsika Andriamanitra ry havana, tsy hanana hery, tsy hanana toky, ary tsy hananantsika fahandrasana momba ny asan'Andriamanitra zany ry havana, zava-poana zany ry havana. Ary rera-poana antsika ry havana dia ataontsika zany nefa tsisy zavatra voarentsika amin'ny zavatra ataontsika, satria tsy miandry ary tsy mitoky ary tsy manana fitiava, zava-poana ry hava malala. Ataoko ohatra ry havana, ohatra antsika hagnano fiderana, raha tsy mangataka fanahy masina avy amin'ny Jehovah, mety tsy ampahiry olo, ary tsy ho tanteraka koa zany, zava-poana zany ry hava malala. Ary tsy akasika olo koa, zava-poana zany ry havana. Lasa reraka foana antsika ry havana, fa tsy azo hery amin'izany antsika. Efa meritra Andriamanitra foana antsika ry havana isan'andro isan'andro, no ino zavatra ataontsika, na amin'ny asantsika zany, na amin'ino zany ry havana. Satria efa niandry ny Jehovah antsika, ary niandry ny Andriamanitra koa antsika. Avy amin'izany zany indesintsika ampitanterana ny asantsika sy zavatra rehetra ataontsika. Dia izay moa ry havana ny teniny zaraiky tamintsika teto androany, dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany, fiadanana kosa ho amintsika tsirairay avy. Halleluia, amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra andranam-bavitsika Kodaleoni. Halleluia. Nitondra antsika tanatin'izay toriteny mahafinaritra zay, tsara be le verset, misaotra indrindra amin'ny fanazavana.
de Andriamanitra manakirepasavana any amaly fitianao de mitombosa de mitombo soavana trany ranabavy Kodaleoni. Jesosy amaly fitianao, misaotra tsika rehetra ihany koa zay mampahery azy, misaotra fa mampahery azy misorona sy fankasitrana zay ataonareo. Alleluia. De Jesosy koa amaly fitianareo, misaotra betsaka. Da itopy ihany koa raha baka nana eto Français koa mbola tsy narabaiko teo. De izy koa mbola tsy narabaiko nitovy aminy tao amin'nanana tao ambadibadika tao efa narabaiko tao olikay. Halleluia. Misaotra betsaka. Zao tsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra zay netiny Isaia 40:3-10. Efa haitsika mivezivezy efa hitatsika mino fa tsy voandroany ianao nahita an'izany tenin'Andriamanitra izany. Ny tenin'Andriamanitra hoe fa zay miandry an' Jehova de mandroso hery kosa. Elatra ny akarany takany voromahery, iazakazaka izy nefa tsy ho sasatra, andeha izy nefa tsy ho reraka. Halleluia. Amen. Zay maninona hony? Zay miandry an' Jehova. Zay miandry an' Jehova zany de zava-mahafinaritra. Mbola tsy tonga akory Jehova. Zany zavatra da itopy raha hery tova eto Frantsa. Zany ry havana malala tena tombony rahantsika amin'Andriamanitra hoe raha miandry an' Jehova tsika mbola tsy Jehova akory ny tonga de tsika efa mandroso hery sady. Mbola tsy tonga akory ny valim-bavaka, tsika efa manomboka mahery. Mbola tsy tonga akory ny fanasitranana, tsika efa manomboka manana herin-tsaina, efa manomboka manana fanantenana, mitombo hery, mandroso hery. Zany hoe zavatra azo antoka zany raha Jehova rendrasantsika de tsy mereraka akory tsika. Fa maninona? Mandroso hery. Ary zany ny tombony andrasantsika an'Andriamanitra. Andraso ny tenin'Andriamanitra na de mitarehetrehitra aza. Andraso ihany na de mitarehetrehitra aza. Andriamanitra tsy hoe mitarehetrehitra. Fa tsika eo mitady an'Andriamanitra de ohatra mbola tsy eo le valim-bavaka. Fa tsika mbola tsy eo iny valim-bavaka, tsika efa mandroso hery. Halleluia. Zany hoe ny olona zany vao tonga eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainany de zao foana ny ampaherezako ny olona, tsy miratsy no intsony ny fiainanao. Le fiainanao ratsy be teo zany manomboka amin'ny fotoana hitadiavanao an'Andriamanitra de le faharatsiana aloha, le fahampotehana aloha, le faharariana aloha, le reny tsy misy ratsy no intsony. Tapitra zany, eo ny degré ambony indrindra. Fa manomboka eo mety mbola mitovitovy amin'iny ihany. Satria hoy izy hoe aiza ihany ny valim-bavaka. Fa ny zavatra tsara fantatrao efa manomboka ame tsara aloha ny fiainanao. Efa manomboka misy zavatra hitanao am'izay hoe tena manomboka korazy azany. Ohatra manomboka mahita ihany ianao hoe manomboka mahita zavatra mazava ianao, mahita manomboka ohatran'ny mbola anaty tonelina ianao efa hitanao hoe ry alavitry misy mazava kely eny ny farany. Alleluia. Enjarengeravana hoe mandeha tunnel ianao tsy fantatrao akory aiza ny farany, fa maizina. Tsy fantatrao. Zaho taloha rehefa mandeha train tambola kely makany Tamatave de zavatra tena tsy tatiko rehefa le miditra tunnel na ny train maizina be iny, matahotra. Misy rehefa makany Tamatave misy tunnel anankiray zay lava be, tsy haiko na iza izy zay fa tsy tadidiko intsony. Mandeha train tsika mialoha tany rehefa makany Tamatave de misy tunnel lava be anankiray zay. Miaraka amin'Andriamanitra ianao vao miandry an' Jehova fotsiny ianao de efa hitanao ery ny farany. Afa misy keravana amin'ny moralinanao hoe mandeha maizina ianao fa hitanao ery ny farany. Efa misy zavatra hitanao hoe rimo mazava. Ianao mbola mandalo an'le maizina ihany. Efa izy hoe sy na hoena na hoaingana efa hitako ny hazavana, efa hitako ny lala tsara. Alleluia. Zany miaraka amin'ny Jehova. Zay miandry an' Jehova fa tsy miandry zavatra hafa. Fa raha miandry an' Jehova zany, mivavaka amin'ny Jehova ianao de miandry an' Jehova ianao.
de mandrosoery ianao, manomboka hitanao mihitsy eo, manomboka me miovy ianao, manomboka me mahery ianao, iny ianao le mandrosoery. Tsy mekivy zany fa me courage, me ambony ny moraly. Manomboka misy zavatra mitranga de fa tsy ny lafy ratsy intsony hitanao fa ny lafy tsara. Alleluia. Zay miandry an Jehova. Ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe zay miandry an Jehova de mandrosoery kosa, elatra no ekarany tahaka ny voromahery. Eto Andriamanitra, eto ny mpanoratra, eto Andriamanitra de zao, tsy nandray ohatra afisy hoe elatra ny ekarany. Be dia be mananelatra, voromailala mananelatra, ny tsipoy mananelatra, ny tsikitsika mananelatra, ny goaika mananelatra. Iny akoa ny vorona fantatrareo, ny vorondreo mananelatra, ny boloky mananelatra. Inona avy ny vorona tadidinareo? Vorondolo mananelatra. Fa eto zany tsy elatra ohatra n'ireny. Ny vorona lehibe indrindra ny elany de ny voromahery. Ary variana rehefa mijery voromahery, tsy kirity. Tena njary tena mahavariana voromahery raha mandinika anareo, mba ohatra an'akoho nareo, de ohatrany hoe mahita ny elatra ny velatra be, lava be, tena lava be iny, mahatratra 8 metatra. Vorontsiloza, perroquet. De variana foana raha mahita le elatra le vorona tena mivelatra be iny, aiza ary iny ny manontany, ohatran'ny hoe tsy mifanaraka amin'ilay izy rehefa le miforitra. Hoe akoho zao hitantsika mihitsy hoe iny ny akoho misy an'le tanany eto, le elatra iny, de rehefa mivelatra le izy mikopaka izy, de hitany mihitsy hoe tena arak'le izy le izy hoe iny mikopaka iny, iny mihitsy iny rehefa mifanaraka amin'izy. Zany tanako zao manao ohatr'izao, de aveo mivelatra de hitany hoe reto ny tanako, de fantatry hoe mitovy ny halavany. Fa ny voromahery zany tena mahavariana ny voromahery rehefa tena mivelatra be iny izy, de zany hoe tafaforitra ao aminazy daholo iny rehefa le miforitra le izy. Ohatrany hoe lava loatra ny fahitanan'le izy, ohatrany hoe lava loatra. Ary ny voromahery na le volony iny ary, le volony elany tena misy fomba fipetrany hafa mihitsy, misy samy hafa. Tena manana hery ary ny force, ny ozatry ny elatry ny voromahery de tena mafy. Ka ny voromahery mikopaka indray mandeha. Tenao moa tsy fahita voromahery ohatrany hitanao zany le vorona kely elatra kely reny, manidina tena mipelipelika ohatr'izao fa fotoana lalana kely fotsiny vita de makainy, de mipelipelika kely de mifindra hazo izy, de mifindra branche izy, de mifindra. Ny voromahery tsy ohatr'izany, mikopaka indray mandeha ny voromahery de efa mitsotra izy sisa. De ohatran'ireny roplaniny reny mihitsy izy maka ny hazany. Ny voromahery rery no biby mahay kopaka indray mandeha de miakatra, ohatran'ny helicoptera, de miakatra. Tsy mila hoe miazaka be, mikopaka izy de miakatra. Ary ny voromahery rery mavita ohatran'ny helicoptera iny, sady afaka mitsidina ohatr'izao izy, ny afaka tonga de midina ohatr'izao, ny afaka miakatra ohatr'izao. Alleluia. Andriamanitra zany raha naka an'ity ohatra ity, de miteny hoe elatra no ekarany tahaka ny voromahery. Tahaka ny elatra voromahery zany, tahaka ny tanjaka elatra voromahery zany. Domona, goaika, misaotra anareo. Zany hoe misy zavatra zany tsy tokony ho tafakatra. Da rehefa mandinika ny tele zao foana zavatra hitako, ohatrany hoe mahita akoho kely, akoho kely tena latsaka any ambany any anaty lavadrano any, any ambany any. Akoho kely mbola tsy maniry elatra koa, kio. Tsy ho tafavoaka ao mihitsy io mandrakizay. Ary na efa ho lasa akoho be ary izy tsy ho tafavoaka ao noviana satria tsy manana hery anodinana hiakatra avy any ny akoho kely. Andriamanitra
de tsy mifidinizan'izy eto androany ole ten'andriamanitra am'le andiny faraky amy telopolo tapany voalohany fa izay miandry an' Jehova izay maninona fa izay lehilahy matanjaka miandry an' Jehova ve sa izay vehivavy manatsaina miandry an' Jehova ve sa izay antitra efa manana traikefa miandry an' Jehova ve sa inona tsisy ny izay fotsiny izay miandry an' Jehova nizaniza zany na body na adala hono ny fomba fitendry na iza izay zany hoe zao tontolo zao niza rehefa miandry an' Jehova fotsiny izy na avaiza izy na avaiza na izy na iza ohatra ny piopio amin'ny finiaina mihitsy zany rehefa miteny zany izy izay miandry an' Jehova niza na isoa mevana mampionana na niena mahesoana mamina na i kodana i koda leonina na betsomakrina na isoa mevana na i marina tia nasa tahin Jesosy na maharizona Sylvie niza izay fotsiny izay miandro fotsiny hita mihitsy fa abakanytotsy tsy eto hoe etsika vavaka izy mba azo connexion mba izy connexion any izay miandry niza miandry an' Jehova de zao fotsiny tonga de androsoery iny olona ary le mandrosoery a na hery matiny na hery tsaina na hery mpanahy zay miandry an' Jehova fotsiny de androsoery elatra ny akarany tahaka ny voromahery any ahita zany ianao a zay olona miandry an' Jehova fotsiny tonga de zao fotsiny ohatra ny voromahery ny akarany io ohatra ny voromahery a ny akarany io miazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka mahita ve anao zany olona miazakazaka nefa tsy sasatra na olona efa niofana ho mpiazakazaka professionnel miazakazaka isan'andro rehefa tonga ny compétition tsy maintsy reraka foana izy amin'ny miazakazaka tsy maintsy sasatra foana izy fa zao zay miandry an' Jehova kosa tsy mbola hita voromahery zany ngambosika manida de niteny reraka latsaka anaty rano ny voromahery mavita manidina lavitra be tsy makaina de voromahery manana fanganam-pandeha tena tsy takatry ny saina de ny voromahery a raha voromahery tanora sady salama de voalaza ny mpandinika fa tsisy atram'izay zany a ny biby rehetrarehetra ohatra zao hoe ny vitsika inona no biby mina na akoho aza de mihinana vitsika ary izy andray mihinana ny akoho alika ohatra na ny karo zao de to de mihinana akoho izy andray mihinana ny alika mety ny biby akoatra ny mingezany ho izy de mefarany amin'ny hoe na elefanta ary a ho an'ny liona fa ny voromahery raha voromahery sady salama izy a no tanora de voalaza fa izy rehetra tsy mamanana zany biby atahorany zany satria zao ny antony roi de la jungle ny roi de la jungle hono fomba fiteny de ny liona fa ny liona nge itsikitsiky ny voromahery fotsiny ny ambony eny ary tanefa fa ny voromahery afaka miatake liona fa ny liona tsy afaka hiatake voromahery ny voromahery zany anisan'ny biby a tsy manana fahavalon-tahorana tsy manana fahavalon-tahorana le iza zany tsy manana izy ary ny voromahery misy an'le hoe aigle royal anisan'ny ngeza indrindra amin'ny voromahery na olombelona ary sahany tafiana efa nahita video nareo ohatra zazakely milalao eny amin'ny parka de nalain'le voromahery nezahany ho batainy le zaza raha tsy voavonjany le tatany tsy mifidy izy a fa na mbola len'le osy reny ary tena sahany batainy ary zany mihitsy hoe fomba fiadiny zareo iny le biby batainy entiny miakatra ambony de hitanao le elatra be iny avy tany mibata-poa avy efatreny amin'ny poany avy efatreny amin'ny poany a za zany zao ohatra hoe 20 kilao de afaka mibata olona 320 kilo zany ohatra
zany ny voromahery. De entiny miakatra ambony iny de atotiny zay fomba fiadany. Entiny ny azy ny oany tena maranitra be de betainy amin'ny oany de entiny miakatra ambony, biby ngezangeza be reny de alatsany am'izay de menjery de maty de sakafony fotsiny. Eto zany Andriamanitra tena manohatra atsika mihitsy hoe tsika zany raha miandry an' Jehovah tsika de mandroso fery de tsisy atahorantsika, de tsisy atohatra tsika. Na de ny fahavalo etretin'ny olona tena mahery azy. Inona moa zany tena etretin'ny olona tena mahery tsy ny devoly ve? Inona moa atahoran'ny olona tsy niereny amin'ny rivotra ny devoly? Fa za mbola mitenao fa raha miandry an' Jehovah ianao de androso fery ianao de elatra ny akaranao. Ny biby anankiray mba sa tena amin'ny efa nisy amintsika raha mazava an'izay teto. Raha latozy ngamba nitory an'izay tery momba voromahery azy tam'izay azy ty zao. Ny biby mba hany sa manatona ny voromahery de ny corbeau, ny goaika. De io goaika io samy taingina eo ambonin'ny voromahery mihitsy de mitsaingotsaingoka ny biby ao lamosiny ao. Misy fotoana azoazon'le voromahery ihany nefa misy fotoana makaleo azy io. De zao le corbeau tsy mety mialo fa mitaingina ao ambony ao, mitaingim-bozina ao. De ina moa tsy ohatran'ny devoly zay mitaingim-bozina ny olona, ny goaika, ny corbeau. Fa zao ny fomba fiadin'ny voromahery. Izy tsy miady hevitra. Miala tao maty koa. Taingitainganao ihany nanovokana vangy olona voromahery. Tsy zany. Zavatra atao fotsiny miakatra ambony be izy. Ka ny voromahery reo karazana vorondreo samy manana ny avo mety aminy eny amin'ny atmosfera eny zany, eny ambony tsy tany eny ambony eny zany. Misy hoe eto zakandreto vorondreto. De ohatra hoe voromailala zany tsy miakatra ambony be zany. Na reny hoe tsikirity itsikitsika reto tsy miakatra ambony be zany fa misy niveau zany hoe atreto. De misy zay ohatra hoe goaika hoe atreto. Misy ohatra zany hoe corbeau zany hoe atreto. De raha vomihoatra reto de tsy hita teny voromahery afaka miakatra ambony be mihitsy. De nataon'ny voromahery fotsiny rehefa ao le biby io tsy miady hevitra izy, miakatra ambony be fotsiny izy. De vao miakatra am'le ambony be de vao mihoatra an'ilay avo tratrany zakan'ny corbeau iainana de miakatra izy de tsy misy tsy afaka miaina intsony izy. Le corbeau zany de miala fotsiny amin'ny lamosiny de miakatra eny ambony. Rehefa tsy te ho elingelenina zany ny voromahery de miakatra eny ambony be eny fotsiny izy. De eny ambony eny tsisy vorona velona afa-tsy izy. Tsy kingeravana rehefa miakatra amin'ny avo ara-panahy ambony tena tsy miala ho azy ny devoly. Miala ho azy ny olana. Tsy mahajanona eo ambony lamosina zany ny taingim-bozina anao ny problème. Rehefa tsy kely miakatra amin'ny avo ara-panahy ambony. Ary zay ny tenen'Andriamanitra elatra ny akarany tahaka ny voromahery, problème misy a. Ary misy zavatra tsy ho vitantsika mihitsy amin'ny maha-olombelona atsika. Fa eo Andriamanitra ny miasa amin'ny fahasoavana de manome antsika an'le elatra ny voromahery afahantsika mikopaka miakatra am'izay. Ny vahaolana men'Andriamanitra no ingeravana elatra. Omeny elatra ianao de lasa miakatra ambony ianao. Avelanao eto ambany eto ny problème. Amin'ny heritaona zao problème be hitanao androany io. Amin'ny heritaona zao ianao mety joroavela. Tamin'ny heritaona tamin'ny 2023 nisy an'le olariva le olana nakaiky de nakaiza koa. Inona moa tsy nitedamina taminao? Niakatra ambony, alleluia. Mangatah ianao androany Andriamanitra tena mba meo an'le elatra mba te hiakatra tahaka ny voromahery koa. Ary io voromahery io miakatra tampoka io tsisy fiomanana io te hiakatra izy. Misy valeringelona amin'ny lamosina. Tonga de miakatra. Tsisy adevitra. Ohatr'izay tonga de miakatra ambony be. Eto de mipitika aingana be koa ny fahavalo ao ambony lamosina. Alleluia. Tsika ravana. Tiako zavatra anisan'ny zavatra mampiavaka be ny voromahery zay tsisy manana an'ity zavatra ty fa tsy voromahery. Ny voromahery afaka mijery ny masoandro. Hitany hoe mazava be io. Tsika zao masotsika tsy mahazaka mijery masoandro zany. Manao contrat solaire tsika mbola tsy sahy mijery tanteraka miaina. Ny voromahery afaka mibanjina ny masoandro ary ny voromahery ny akaiky ny masoandro indrindra angamba izy afaka miaina ambony be indrindra. Ny hafanana zany mahazaka noho itsika izy. Mahazaka mamay ny voromahery satria izy eny ambony be izy. Izy afaka mibanjina masoandro.
ny amon'hevitra zany isika rehefa men'andriamanitra hery de afaka mibanjina n'andriamanitra, afaka mibanjina n'andriamanitra, afaka mibanjina ny voninahitra andriamanitra. Vatadidinao etsika maky salamo 7:20 ataony Davida, 7:20 zavatra ray aloha nangatahako tamin'i Jehovah, izany no tedaviko, de nitoetratrano Jehovah amin'ny andro rehetra henako, mba ho falo mijery ny fahasoavan'i Jehovah sy mandinika ny tempoliny. Jery, mandinika. Ny olona manana avoram-panahy vonina hijanona amin'ny toerana reny, andinika fotsiny ny fahasoavan'Andriamanitra. Voninahitr'Andriamanitra ange raha mamirapiratra no masoandro. Fa Andriamanitra tia anao koa mba hibanjina. Misy olona tsy mahavita mibanjina, tsy tia mibanjina raha teo. Fa ny olona ao amin'ny Baiboly eo ary Stefanina zao hitatsika fa olo ten'Andriamanitra hoe ary Stefanina feno fanamasina de nibanjina ny lanitra de nahita lanitra de nitsika izy. Halleluja. Iny anitany eo an-danitra ao. Sokafan'Andriamanitra ny lanitra de hitany fanjakan'Andriamanitra, hitany Jehovah. De tsy rehefa kitsika zany zao de verinao hoe aiza ary zany resaka zany asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly 7. Asan'ny apôstôly 7. Asan'ny apôstôly 7:20. Ny ten'Andriamanitra hoe anonandre zany izy ireo de lotika ny fony ka nitivazana tamin'izy. Fa Stefanina feno ny fanamanina de mibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavan'Andriamanitra de nanao hoe indro hitako ny lanitra misokatra njara ny zanak'olona no mitsangana eo ankavanany. Mitsikitsika izy mitoraham-bato. Tsy ny olona rehetra nibanjina ny lanitra ka hitan'le zanak'Andriamanitra amin'ny voninahiny zany, tsy ny olona rehetra, fa ny olona manana masona voromahery mahita ny voninahitr'Andriamanitra. Ianao zany eo anatin'io ady lalovanao io, hoarin'Andriamanitra taka ny voromahery ianao, tsy ny elatra ihany, fa ny zavatra rehetra mampiavaka ny voromahery ao aminao daholo. De raisinao fotsiny eo anatin'ny problème ianao. Rehefa Andriamanitra ny manome anao elatra, ekaranao, de ao anatin'ny problème ianao mbola mahita zavatra azo isaorana an'Andriamanitra. Ao anatin'ny problème ianao mahita ny problème ianao, tsy ianao maty ny hitanao. Fa ny fomba elanao amin'ny problème io. Miova mihitsy ny fomba fijerinao. Miova mihitsy ny fomba fandraisanao ny problème io. Samy hafa mihitsy ny fandraisanao ny olana io. Raha ianao ara-nofo sy ianao efomen'Andriamanitra n'ilay elatra voromahery. To de miova. Ny fahitanao ny tonga de zavatra kely io. Tsy haiko nareo mba efa risy nanandrana reny zava-mahadomelina reny. Za taloha momba nanandrak'andrana an'ireny. Fa mahavarina raha ny zava-mahadomelina. So moa zay efa mahery be zava-mahadomelina, misy zany roro zany zao ny Madagasikara, de tamin'izany rongony. Tsy roro rehefa rongony taloha, fa nanandrak'andrana an'ireny tao anatin'ny ditra. Fa mahavarina ny efehan'izy io. Rehefa mifokan'io ianao miova tanteraka mihitsy ny fahitanao zavatra. Nefa tonga de lasa dala raha vao tsy voafehanao ny sainao, mifokan'io ianao tonga de lasa dala miova tanteraka mihitsy ny zavatra hita. Olona ngeza be ohatry ny eritreretiny hoe kely, nefa tonga ny olona olona mifokan'io de sasa amanao zavatra eny. Miova daholo ny fahitana olona ngeza be ary eo akaiky ohatry ny kely nefa izy ny kely. Misy zavatra be dehibe miova zany. Fa mihoatra noho izany rehefa n'Andriamanitra rehefa manome antsika hery. Le problème ngeza be eo anoloanao, jenareo tsara Davida. Ny olona nahita ny Goliata, ny olona tsy nanana herina elatry ny voromahery, ny olona rehetra nahita ny Goliata, tonga tena ngofotra ary tsy nahita afa-tsy hoe goavambe. Misy an'izay daholo eo zay olona nahita ny Goliata, goavambe. Lehilahy, goavambe. Na izy ny 7 andro, io ndray le izany eo, le lehilahy izany eo, i goavambe. Fa misy inona? Ao lay goavambe sady
goavambe fa jerenareo ao anatin'ny baiboly haiko tsy very ma tsy ny tantarany Davida sy Goliath satria iny anisan'ny toloteny elapetsaka indrindra mba tena nitoriko fa tsy mbola nisy ao naray ary Davida ny teny hoe Goliath goavambe satria tamin'ny Davida tsy goavambe tsy hoe Davida nandray an'le zava-mahadomelona fa Davida nomen'Andriamanitra elatra ny voromahery tonga de tena toetra na voromahery tao amin'ny Davida tode izy le voromahery hoe osy ny andeha ho alaiko androany osy na ondry miazakazaka eny amin'ny ndany tonga de ohatsy hoe alaiko ary voromahery mahita lavitra be mahatakady tonga de mahatsinjo lavitra be mihitsy ny tena Andriamanitra ny endry mahita ny loza de mihery fa ny adala moa izy tratra n'le loza tradoza fa ny endry hitany avy lavitra ny olona rehefa men'Andriamanitra elatry ny voromahery tonga de matsinjo lavitra. Halleluja. De tonga zany de tsinjonao vao misy olona ilesaka anao de efa tsinjonao aiza ny tiany hatongavana. Rehefa ampiresaka olona nareo raha misy meno zany ty hoe olona mbola de rehefa te ampiresaka olona na andaingalainga na mitamitaka de raha volona mpanompon'Andriamanitra de apetraha tsara fa tena marina ty teniko anareo ty fa tena takany zavatra tianao hatongavana tsy mila diplôme zany tsy mila fianarana taiza zany fa fanomen'Andriamanitra azy ny elatry ny voromahery hatramina masony voromahery nomena azy tonga de eritrea hoe voromahery ny ambomby any de mahita trondro ny anaty rano ny mpanjono ary tsy mahita zany fa voromahery ery alavitra ery de mahita ry trondro ry ary ny azy rehefa io ny tanjony na misy trondro firy ao io trondro anankiray io ny hitany avy eny ambony eny de iny ny azo tena tsara angiravana zany ho arin'Andriamanitra amin'ny voromahery zany tsika. Ianao zany rehefa men'Andriamanitra hery de aza matahotra tsony amin'ny tanjona misy tanjona tianao tongavana apetrao amin'Andriamanitra de io misy ny alaina zay mahasoa ataon'Andriamanitra fa tena mihitsy Andriamanitra maniry ity zavatra ity Jehova mba tanjona tiako hatongavana ty de zao hibanjina io a Jehova io le haza io le remby io ny azoko. Halleluja. Mitady zanaka ianao vavy mba tediavinao ranabavy lalahy ohatra raha eto izy ohatra ny tsy eto izy de tsy mirorosaina jereo amin'ny mason'ny voromahery de io le izy de ndana laifo. Halleluja. Elatra ny karany zany hoe misy fotoana zany zavatra tsy tokony ho vitanao mihitsy tena vitanao. Misy pastera namana izy eto aloha de izy io ny anarany rehefa taty ny anarany hatramizay Ramaitra satria izy io maître kung fu tena fa de izy io tena nisy fanaratsy mihitsy mialatsiny aminareo mpanao kung fu pouvoiranareo tena fanaratsy io de izany paster zany rehavanao teo an-tanàna izy Ramaitra ny anarany satria izy mpampianatra kung fu de zany mampiaiky ny olona vitanao hoe tamboho io isaotiny tamboho avo be misaoty izy ohatrany tsika manao dimbaza taloha misy detente be no le kung fu atao zany de le fanahy ao anatiny azonareo de ohatry misy ireo saut mihitsy izy misaoty tonga de mahavita mihoatra tantareny tamboho ohatra hoe tamboho 2 mètres reny isaotiny ry havana ohatrany reny amin'ny film reny de misaoty izy to de mihoatra an'izy de miaiky ny olo hoe Ramaitra zaho izy tena navitan'izany io rehefa nivavaka izy andriavana tsy misaoty tamboho tsy inona moa tombony amin'ny misaoty tamboho hainao amin'ny mandeha angalatra lasa mpandroaka devoly koa izany izy. Misy ny zavatra vitany devoly misy koa zavatra vitatsika amin'ny alalan'ny zavatra fa araka teotra hoe misy fotoana ngeravana tsika misotro tokana
milina zava-mahadomelona de mieritreritra mavita zavatra ngeza ary tsika rehefa mamo de mieritrerity ny avita zavatra ohatrany zavatra izavy ny efa mamo izy de mieritreritra reny accident hitanareo reny be de be ny namako efa maty ny accident tamin'ny fiarakodia fa rehefa mamo ianao de mieritreritra vita zavatra tsy vitanao nampitorany tobile matadidy film teny ianao zavatra de andeha ataoko manaotro zao ny tobile andeha mafy be ade vila reny de minity de maty mieritreritra ao anaty eritreritra mieritreritra vita zavatra ngeza be fa tsy zay le izy ianao ihany no ianao ny sainao fotsiny ny teny vitako ty rehefa mamitsika aloha sasa fa nefa ny tena marina itsika fotsiny sa fa mivatatsika tsy havita ninina efa tantarika anareo za le teo tsara lalana teo tam'izany maditra de misotro toka efa misotro toka de mamo de te hiady fa tena misy olona de tobile kely zay nasia ny lako vaniny tobile kely bititiny kely de za mamo amin'io de ny lako vaniny de mivoaka avy any le rangavo izy nareo ngeza be tobile kely fa izy ngeza be fa mbola saky any niady tam'le izy sady misaoty lava be inona tonga raha olona tsotra zao tonga de nanao azafady zoko fa tena any mialatsiny miala fondro ny akora aneny de miala kopakopaka fa za ina moa le fomba fiteny rehefa mikabary fa sa nefa le za sa io tsy navita ninina akory satria mivataka any mivatako nierika any nieriko mety mbola niena fa ny saiko notrany hoe mieritreritra vita zavatra zany ny vokatry ny devoly ny vokatra Andriamanitra ndray ianao io ihany io ny sainao ary ndraindray tsy mieritreritra ny havita ny zavatra io fanohatra misy examen sarotra be atao tena zany jive jehova de ho vitako lasa manana fanetretena ohatry zany tsika lasa manana an'izay fombisain'izay mahary ny tira ho vitako fosy jehova hoe mandehana za efa nanome anao hery alleloia ina zavatra mitranga tsy mampino anao mihitsy le za ve kaina vitan'io zavatra io ny ten'Andriamanitra boky Zakaria anisan'ny teny mahafinaritra tsy amikery tsy ampatanjahana fa mifanahako Jehova inona le mifanahako io le helatra nomenanao io misy zavatra tsy possible ho vitanao mihitsy raha tsy omen'Andriamanitra anao io helatry ny voromahery io ahafahanao miakatra taka ny voromahery tsika rehetra nge ohatra zany aiza ny herina ahafahanao sitrana tamin'iny aretiny iny raha tsy efa niona tamin'Andriamanitra ianao aloha de nomen'Andriamanitra anao ny helatra mba ahafahanao miakatra taka ny voromahery misy aminareo nge nalary mafy efa tena tozy dokotera tsy vity ty ordonnance zay moa tsy soratany dokotera fa na dokotera efa mieritreritra tena tsy sahantsy olo manao trosa aminao le consultation aloha avy teny zao fa ianao ary efa tsy ho tany efa tsy ho ela atary dokotera tsy aritra ianao alohaka manaraka ny consultation aloha avy zao fa tsy niaina tsy mifametra ozy doko fatany tsara ianao fa tsy ho izy tsony fa io ianao io naninny ianao mbola io angenao nisy helatry ny voromahery nafahanao niakatra taka ny voromahery tsy tokony ho tafavoaka problème teo an'loatsika reo nge tsy tafavoaka atsika reo nitrosanay ry avana efa ho 1 milliard fa teneniko anareo fa raha tamin'ny maha olombelona na 5 millions tamin'izany ary efa tsy vitany etso satria moto sisany fananana teny ampelantanana mivady moto anankiray scooter ary zany fa tsy hoe motocross scooter lifanina na 5 millions ary zany tsy lafitsony raha hoe amidy vaovao amidy occasion zany hoe na 5 millions ary raha ny herinay sy ny tanjakay tsy vitany ny ala am'izany troso zany fozisy Jehova eo ny fotoana ilanareo an'le helatra re ohatra sampona be mihitsy mahita antsika akoho kely de misy helatra ngeza be
zay mihitsy jehova zavatra tsy hoe akoho kely ozy ny olona ny latsaka atao tsy tavavoaka mandrakizay anatin'ny lavaka be io manomboka mahay kio manomboka miakatra le akoho kely kakabe ny olona akoho kely a mety isy voro mahery aleloia volena elatra fotsiny tsotro zao ianao e mbola natao antoka le moto mena elatra tsotro zao ianao mipozinao mihoatry ny ampahafa izy fotsiny akoho de misy elatra voro mahery be misy teo de miakatra tanjon'andriamanitra tsy de tena le pozinao tsika ingery avana malala za te teny aminao fa niendriky ivela zany tsy de problème an'andriamanitra firy ny ahitan'ny olona tsika ankory tsy resaka am'le fitafy ny tiako tenenina fa le hoe manahoana ny akaratsika ami men'andriamanitra elatry ny voromahery fotsiny zay miandry azy na voropotsy io na voromangy io na voromahery na voromailala io na vorondolo io na ino fa ny zavatra tanjona ny avoron'inona ianao na voron'inona tonga eo fa mitady an' Jehova elatra voromahery ny apetrany aminao de eo ianao le iaiky mihitsy hoe tsy eriko natanjako Jehova zao fa navavaka dadabe anay de hatramin'izao fivavaka aty ambavany mandraky tiany androany isaky mivavaka izy de zao fateny Andriamanitra tsy erinay natanjakay de rehefa tamin'izany zay mandeha misakafo ny dadabe anay izy isaky ny lahady de mifantaniko zany efa tsy erinay natanjakay efa vita be le vavaka tonga vany zany tara satria eo daholo ny olona sakafo de mangingina eo de sy tara fiditra de sa dadabe anay rehefa hivavaka sakafo lava be vavaka izy ianao efa nao niny Andriamanitra tsy erinay natanjakay de fantany fotsiny fianakaviana efa vita ka tsy erinay natanjakay tena tsy erintsika natanjatsika ny fiainanao rehetrarehetra io nanomboka tamin'ny antsoinao an'Andriamanitra de manaova jeritody fa tena tsy erinao natanjakao ary nao mba mizara manao an'izany vavaka zany fa mahafinaritra zany enena vary revili ary mivavaka amin'ny sakafo zay amin'ny alina de zao foana ny teninay tsy erinay natanjakay ty vary revili ty zany daholo tsika rehetrarehetra io gaga angeny olona rehefa raha mety atsika tavavoaka tamin'ny olana zany araka teko taona nena na vola 5 millions tamin'izay ary tsy voalohany tamin'izany araka teko taminareo olona efatra amby dimapolo nanatrosa tamiko tamin'izany ny kely indrindra 5 millions nanan'olona kely indrindra 5 millions ny am'ireo misy manana 350 millions misy manana 150 millions misy manana 75 millions misy manana 80 millions trosa daholo zany de ohatry hoe olona efatra amby dimapolo manana teo de ny kely indrindra 5 millions de francs fa nefa na io 5 millions de francs io iefenana andosirana satria hoe tsy vita fa ny zavanafinaritra de zao nanomboka hiantso an'Andriamanitra alleluia finaritra amin'ny jery fa ny fisonavavombelana ambinitsomatorina ny afaka mba miteny an'izany tahiny tompo aloha eo ny kaloha iza androany no vo tonga teto de arabaina manokana ianao de maharitatra ny farany nany afaka manoratra ohatrany manabitsomakiny daholo inona daholo le zavatra natsapahanareo hoe tena ty le elatra voromahery na fa ko niakatra ohatry ny voromahery nay zao zany fa tonga de trosa 900 millions ozy Jehova hoe meko elatra nareo tsy vitanareo tsony ty foka kopakindreva de miakatra ambobe kopakindreva de miakatra ambobe tsy kopakimbeta be kory satria maniny elatra voromahery sy mila mikopaka be da be zany fa lasa lavitra be kopakindre mandeha iny anao to de dingana angeza be zany ny olona miandry an' Jehova zany ny olona miandry an' Jehova halleloia ary zava-mahafinaritra amin'Andriamanitra de zao Andriamanitra mahamindra fo i Samsona de men'Andriamanitra elatra de Samsona tonga de mahafatolona be de be tonga de matanjaka be tonga de tena satria tsy heriny misy fotoana hono tena marina de nidina de latsaka amin'ny fanahin'i Jehova tonga le elatra de mahavita zavatra tsy vitan'olombelona i Samsona
tsara atsika ijery ten'Andriamanitra. Tsara toko fa 7 fahinambefoloka. Tsara toko fahinambefolo any amin'ny soramandry ny samborana Filistina ny Samsona sy ny namariny Samsona azy, de tapaka zany ny volon'ny Samsona, de tsisy heritsony izy, tapaka le elatra. Zava-mahafinaritra de zao 220 tsara toko fahinambefolo de naniry indray ny volondohany rehefa voaratra. Any amin'ny 220 de ony tena Andriamanitra ary Samsona ny antsony Jehovah ka nanao hoe Jehovah tompo mifona aminao aho. Tsarovoka paharezo andray mandeha zao monja ary Andriamanitra amaliko ny Filistina ny anankiray amin'ny masoko roa. De ny tanan'ny Samsona ny andro teo afovoany izay nanohana ny trano. Ny anankiray tamin'ny taniny ankavanana, anankiray tamin'ny taniny ankavia, de niankina teo izy. De io Samsona, oka iara-maty amin'ny Filistina, de nezahany mafy ka de nenjera tamin'ireo andrina sy ny vahoaka rehetra izay teo ny trano. Ary zay ny maty zay vonoiny tamin'ny nafatesana no be lavitra noho zay ny vonoiny tamin'ny andro ny ainany. Mahafinaritra n'Andriamanitra, Andriamanitra manavao fanekena. Misy fotoana nomena elatra Samuel, Samsona zafady. De ny elatra ny hery nomen'Andriamanitra amina azy, tsy voatery asan'Andriamanitra foana no nataony, tsy namotika Filistina. Fa nandehanany tady vady, nandehanany namono liona de nangalany tantely de be dia be nge ravana ny hery nomen'Andriamanitra antsika reto indray lanitsika amin'ny zavatra tsy izy. Ny fahasalamana men'Andriamanitra antsika andanantsika izy, andanantsika manaonao foana. Ny feo mahanga men'Andriamanitra antsika mitodika aminareo izay mahay mira, etsika ny amin'ny karaoke. Tsy mba etsika iterana an'Andriamanitra. Ny fahaizana sy ny fahalalana anantsika tsy mba hainarantsika baiboly ka andiniantsika sy andalinatsika baiboly sy izaratsika amin'ny hafa, fanaovantsika lanitsika amin'ny zavatra hafa. Fa Andriamanitra dia mahari-po sady be famindrapo. Zany ary zavatra nahazo ny nataon'ny Samsona, dia hoy Andriamanitra ao fa zao mbola omeko elatra fanondroany indray ianao. Halleloia. Ary le elatra nomena azy teo, elatra ny akarany, tahaka ny volovay niakatra noho ny teo aloha. Niakatra noho ny teo aloha. Matiny tamin'ny voalohany, vitsy, fa teo izy nahafaty be. Satria manino, Andriamanitra nanavao ny fanekeny. Nanavao ny fanekeny. Ry havana malala. Za androany teteny aminao. Rehefa nomen'Andriamanitra anao ny elatra, afaka manao zavatra ianao zao. Afaka mihetsika ianao zao. Manaova zavatra ho an'Andriamanitra. Iandro roviana ary tsika. Misy olona ngery havana any ambadimbadika any, za tena miteny anao. Tena teneniko anao maromaro. Fa misy olona any te hanao ohatry ny zavatra, te hanana fahasalamana ohatry ny io anao io, ahafahana manao zavatra an'Andriamanitra. Isika zao mety manana fotoana malalaka isika. Lanitsika izany izy. Ovina zao anao namaky baiboly farany. Nefany connecté anao nge 24 heures sur 24. Misy fotoana anao mitsangana amin'ny fo mbola mifoha amin'ny alina dia mijery kely izy nandefa mesazy. Zahaka ihany zany teneko zany satria za amin'ny alina rehefa misy fotoana mitsangana ala be dia tsy maintsy mijery kely sao dia misy mesazy maika hoe eto ambavaka fa misy an'izao. Fa teto ny elatra voalohany izay nomena azy nataony tsinitsiny. Andriamanitra namindra foto izy Andriamanitra fa omeko indray. Raha misy tamintsika natsapa hoe nomena Andriamanitra fahasoavana, fahafahana, hery tanjaka, fahasalamana, tsy nanao na inona na inona. Androany Andriamanitra mbola nome anao indray. Mbola nome anao indray. Ataonao inona raha omen'Andriamanitra anao ny fahasoavana ngezabe androany, meny elatra ikarinao taka amin'ny foromahery ianao. Inona no andaninao an'iny hery ahafahanao miakatra ambony iny, andeha hidinanao ambany rehefa midinao ambany nge fa ny vorona rehetra afaka manao an'izany. Nanetsika omena fahafahana anao zavatra ambony, isidina ambony, dia iny ataontsika mandany andro aty amin'ny vorona aty ambany.
nefa ny olona miteny tena ohatra teneniko anareo ohatra mazava be zay zao mahafantatra any Madagasikara olona nationalité française de olona io tena mampalahelo misy zany olona mbola fanako ny ao ambadiky za mbola fana ratsy ina atony olona io ry any anaty bara de hitanao le mamy lava mamy de tena hoe tena volokitsay tena afafy nefa nationalité frantsay nefa neritreretiny firy ny olona voalohany indrindra efa teneko anareo koa aty andafy ao amin'ny Gare du Nord ao misy gasy de io gasy io le ohatrany clochard miaraka amin'ireny le clochard ao à Paris reny miaraka amin'ireny le olona le misotrosoto kely andalina le tsisy atao marina première mitana labiera kely eny an-tanany reny de tsisy atao de mankatakataka manolona de manao kitalatala misy gasy anankiray zao à Paris ao raha tsy haiko raha efa mbola hitan'izy iny mampalahelo za to de malahelo mahitanizy hoe any Madagasikara misy olona firy te hanao ny impossible mihitsy hoe mba ho tafialany de mba ho aty andafy hiary hiezaka iotra amin'ny fiainana fa any misy olona nationalité frantsay mipetraka fotsiny amin'ny bara aterin'olona mody fa mamo de tsy akto farany vovotsy makany volam-panjakana nefa ny zany zao raha manana an'izany izy afaka tokony anaovana zavatra ngeza be ohatr'izay ngely izy misy zany olona men'Andriamanitra amin'ny fafahana fa la niny amin'inona la izy la niny amin'ny zavatra tsy azonareo matiko tenena hoe raha men'Andriamanitra fafahana anao hiakatra ambony any amin'le avo tsy vitan'ny olona inona mbola ataonao milalao amin'ny ety ambany ety araroty za zany teteny aminao araroty ny mahakristiananao araroty ry havana malala koa araroty ny fafahanao ianao miaraka amin'Andriamanitra io fa olona tokony ho lasa lavitra ary tokony havita zavatra za nge raha nateteny aminao hoe isika mbavaka hoe tokony arontsika mihitsy anaovantsika zavatra tsy vitan'ny olona ndana misy an'ireny fanadinana reny ohatra tokony atao ohatra ny zany ndana tovy vitanao io satria ianao men'Andriamanitra fahafahana isidina ambony am'le tsy vitanao raha tsy misy an'io elatra voromahery io misy fotoana zareo miresaka amin'ny zanakay ka voninahitra n'Andriamanitra fa mba hijoroka avombela aminareo foana fa zanakay de mba mitahin'Andriamanitra mahay ary fity ohatra zao fity le zanakay vavimatoy tena ikoizany any am-pianarana izy ary efa nijoroka avombela tamin'izay hoe voalohany izy any am-pianarana misy fotoana izy mahazo manao misy présentation ana zavatra kely reny ataony am-pianarana de mahazo coupe izy hoe coupe nahazo tsara be le asa nataony de men'ny fianarana coupe tena zany zany voninahitra n'Andriamanitra fa mahay be ny zanakay fa zao misy fotoana zay mba miresadresaka ina tindry atao rehefa lehibe de le zanakay vaviavy kely iny finoana kely misy zavatra tiany atao nefa zay zany tsy teanao tena hoe alao miova ky fa sao de mba tsy zany ny tokony atao indrindra la ny andro sy mba nahazo diplôma ihany hoe nianatra be ohatra ty a France fa mba anao mijery zavatra ambonimbony ohatra zany tetenareo hoe misy olona kely avana ohatra mianatra mafy izy mandany andro mianatra mihitsy tefany avy ny zavatra ataony mety asa kely azony olona rehetra atao ihany zay zavatra tiako atongavana fa ianao io men'Andriamanitra fahasoavana manokana anao mihoana amin'Andriamanitra isika reto zany de tokony havita zavatra tena tsy vitan'ny herintsika taloha sy tsy vitan'ny olona manodidina mitovy amintsika da mampahery anao mandro soa mivavah de mimana nidina ambony hiakatra ambony alleloia zay manana le vision ambony tonga de tanjona ambony be reny satria maniny ianao miaraka amin'Andriamanitra ohatra zao nareo mba hanao trano toy zany hoe ny eto am-pelantanana ty areo vilabasy kelikely any reny
nefa ny tena tanjonao mba hanana trano a etazy tonga de endana ataovy le a etazy atomboy ataovy manaova plan ana trano a etazy na ny vola am-pelatananao azy valerina vilabasy kely tsy de makaizy tovongeza trano garazy ozy na izy koa zay fijony mbola vola ividanina tomobily atao fotsiny hoe ny garazy iakatra ambony angenao iakatra ambony angenao manana projet tena tonga de avo leta fa aza manana projet kelikely zany hoe mba mizatra entina mbavaka amin'andro any Andriamanitro mangataka aminao mba avita trano lotsipeta tafitafibozaka re tsy maninona zay sitraka ao atao eny zay sitrany atao fa manana am'izay sa Andriamanitra tena ikatsaka an'izao halleloia vitanao io ahoana iny tsy ho vitanao elatra voromahery kely omenanao ianao tsy voromahery fa elatra nomenao mba hiakarinao ho taka ny voromahery jerenareo tsara olona ten'Andriamanitra toe iazakazaka izy nefa tsy ho reraka tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka aiza nisy olona iazakazaka tsy ho sasatra misy zany Nehemia 7 andiny varaiky amby roapolo efa kitsy Nehemia 7 andiny varaiky amby roapolo ny ten'Andriamanitra manao hoe vakiko andiny faharoapolo sy varaiky amby roapolo Nehemia 7:21 zafady ary fanahinao tsara de nomenao azy koa ampianatra azy ary tsy niaro mananao tamin'ny vavany ianao sady nanome azy rano nangetaheta izy ny varaiky amby roapolo eny 70 taona ny namelomanao azy tany anefitra ka tsy nananjava mahory akory izy tsy rovotra ny fitafiny tsy nivotony tombony raha mitendana hoe nisy olona azakazaka tsy ho reraka taka mitena hoe nisy olona andeha ny anefitra 70 taona ka tsy rovotra ny fitafiny ary tsy nivotony tompony ny zanak'Israely tompo sady tsy nivotony tompony tsy rovotra ny fitafiny satria naninona herin'Andriamanitra tao anatiny men'Andriamanitra hery takany elatra takany voromahery de tena ny azakazaka izy fa tsy sasatra ary tena nandeha izy fa tsy reraka halleloia mba azonao angatahana nge zany androany hoe za Jesosy manany elatra afahako mandeha de tsy reraka afahako mazakazaka de tsy ho sasatra fiainana mahasasatra zao fiainantsika zao misy fotoana mandeha metsena manao course de any aniko le caissière eny amin'ny varitra eny amin'ny grande surface reny mila tikevy anao izy nofo ratsy ino souvenir ratsy be oa iny ijereny iny TV vola lany zay lany de lany tsy mila tikea halleloia zavatra fantatro mividy androany mbola ividy arapitso isonitra ny vidy zavatra mbola ividy foana raha afaka pitso olafo be mihitsy mbola ividy foana ako amin'ny herinandro hoe halleloia satria maninona io ninona mafy ny fiainana za manana elatry ny voromay za tsy hoe ambony karama be za tsy hoe tsara posta be hoe tena inona ny asako aty andafy efa kosa tsy hoe ratsy be kosa aloha anjary lasa tsy ame voninahitra n'Andriamanitra fa ny zavatra fantatro de zao za manana elatra men'Andriamanitra elatry ny voromahery ary na mbola iaina any Etazonia na iaina any Kanada na iaina any Chine na tsy fantatro ny zavatra fantatro zay azakazaka foana fa tsy sasatra ary andeha fa tsy reraka tsy miankina amin'ny président république ny fanjakana tsy miankina amin'ny président république ny fiainako tsy miankina amin'ny tontolo iainako ny iainako fa ny zavatra fantatro za manana elatra ary nomen'Andriamanitra ny elatra voromahery afahako manidina ambony halleloia hotahin'ny tompo anetsika rehetrarehetra courage miandra ny Jehova ve ianao to de andeha androsoely aloha ianao voalohany indrindra de elatra ny karanao taka ny voromahery de tady ity zany vao mifoana de tena hoe Jehova saotra fa velona ny voromahery ianganay ny voromahery Jehova Andriamanitra rehefa misy fotoana tena mandinika voandroany ny teny tamin'ny vadiko za ho any tahiny Jesosy fa misy fotoana rehefa ny programako anatin'iray andro
misy zavatra tena tsetitsetikotratra zany ny programa manenjikendrika zavatra maro indray andro fa misy fotoana mieritreritra hoe tsy ho tratrako ty programa ty fa tratra tsy afantatra hoe ahoana ary natratrarina nahavitananreto zavatra rehetrarehetrareto zay mantsy avatiko anazy zany tena tahiny tompo ao ary neny tsy hoe za mire areny fotsiny am'izao fa tena tsapako fa tsy heriko fa tena herin'Andriamanitra zay akatra ambony aleloia zay akatra ambony ny zavatra rehetra io azotsika resena amin'ny fikalatsika amin'ny avo ambony men'Andriamanitra tsika ny fahafahana amin'ny elatry ny voromahery io ahafahantsika miakatra ambony tsika zao manana fotoana tsika zao mba manana fahasoavana men'Andriamanitra fahasoavana afaka miona aminy afaka manao mpanompony afaka mitory ny teniny afaka mivavaka aminy tendao arotsika dao hikarana ambony aza hoe efa nomen'Andriamanitra elatry ny voromahery io dia mbola hiary lalao amintsikirity ihany hiary lalao amivoromailala ihany eo ambany eo nefa na afaka mba miakatra ery ambony ery tsisy manelingelina tsony enge na midevoly azy le corbeau mitaingina mitaditadina tangam-bozina fa ozy ny ten'Andriamanitra ozy izy ny voromahery akarako ambony be ty dia efa mihitsana ho azy ny olana nenetsika tototry ny olana tsika tsy mety miakatra ambony mihitsy tsy mety mitombo ara-panahy mihitsy tsy mety miainga mihitsy nitsika amin'ny ara-panahy za te teny aminao miakara ambony dia ho hitanao a ny fahasoavan'Andriamanitra ataony eo amin'ny fiainanao miandra n'izay miandra ny Jehova dia mandroso hery kosa elatra ny akarany tahaka ny voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka tahiny tompony antsika rera tapitra ny fandarantsika tapitra ny toriteny mino fa naharay zavatra ianareo hiditra amin'ny fizarana fahatsapana ary tsika mba misy manoratra kely nge azafady ny kantoko na soratako akiradio andramika izao alleloia afaka manao appel ianao am'izao fotoana zao io ny kantoko io soratako io akiradio andramika izao afaka manao appel ianareo zay izara fahatsapana telo na efatra eo zay appel miditra eo dia ampidiritsika eo ny kalio za Fabricia na hoe ranao aingana tena miandra ny Jehova amin'ny fiverinandray alleloia tahiny tompo ianao izy ary ny zara fahatsapana inona zavatra tsapanao sy voalainao tao anatin'ny toriteny teo dia afaka manao appel ary nareo zao akira teo andramika izao ao messenger dia ampidirina amin'ny vataneto ny feo anareo ao anatin'ny 2 minitra no amehezanareo zay zavatra mba voalainareo nakasika anareo nandona anareo tao anatin'ny toriteny zay minonareo tamin'ity androany ao ary ampandrosotsika ary nenabavitsika nambiditsomakirina inona no voarainao inona ny zavatra nakasika anao tao anaty toriteny anao ny fitenenana alleluia teny Jesosy atsika rehetra ny nakasika aho ny hoe atsika dia ohatrany hoe mahita ohatrany hoe pasteur anteny hoe rehefa mahita voromahery izy le manidina ambony be igny dia ohatrany hoe mahita le zanaka kokely ao anatin'ny lavaka igny atsika rehetra satria tsy ho afaka kao mihitsy atsika satria tsy manana elatra le iakarantsika le ohatrany hoe zanaka kokely le anatin'ny lavaka angizabe tsy afaka mihitsy hoe matetika tahaka izany mihitsy kolombelona tsy afaka ho amin'ny tsy afaka ialan'ity olona zay mahazo atsika ty tsika rehefa fa raha tsy manana elatra avy amin'ny Jehova tsy manana hery avy amin'ny Jehova dia zany hoe mila mahazo hery avy amin'ny Jehova tsika zay vao afaka mandeha manidina lavitra dia lavitra tokoa ary helitra zay akarantsika amin'ny fiainana mandrakizay dia voninahitra ao an'Andriamanitra halleluia amen alleloia mankasitraka andranavavy-mankirina ny zara zay fahatsapana izay Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly fitianao dia misaotra fa dia nakasika tokoa ny fizarana fahatsapana mbola misy avy ao masoto izara fahatsapana akiradio andramika izao ny kantoko ahafahanareo miantso raha misy mbola izara fahatsapana raha tsy misy tsomo dia avy hatranytsika dia hiditra avy hatrany amin'ny hira dia hivavakitsika rehefa aveo halleloia izavy ny zara tato anaty ny malinaty anahy fahatsapana hony rehefa miakatra ambony be ozy izy dia miala ho azy ny devoly halleloia dao ampandrotsika indray ny ranabavitsika tiana rakoto arizaka izara fahatsapana itiana rakoto arizaka tahiny tompo ianao
Indray Jesosy atsika rehetra dia misaotra pasitera amin'ny fitenena. Ny fitratana hitako ary trampako tena nakatika be anaty dia ilay hoe ninona zavatra ataontsika amin'ny fiainantsika na miezaka ohatra ninona tsika ka tsisy amin'ny fitahin'Andriamanitra dia verimaina amin'ny fanantenainao na vola ohatrina ny azonao ka tsisy fitahin'Andriamanitra dia tsy mandeha amin'izay loha ny zavatra ataonao fa rehefa miaraka amin'ny fitahin'Andriamanitra dia mirotraka ohatran'ny voaloboka ny rano mahery. Alleluia, amen. Tahin'i Jesosy tsika rehetra. Alleluia, makasitraka indrindra anao ranabavy Tina Rakotoarizaka tao anatin'ny fizarana fahatsapana. Ny ranabavy Nianamainy Sokony rehefa miakatra ambony sika ara-panahy dia leso azy ny tevoly. Alleluia, misaotra anareo rehetra amin'ny ny mampionina samy miazakazaka manatra tanjona daholo tokony reraka daholo fa sika sady tsy reraka ny tsy maintsy tonga amin'ny tanjona. Alleluia, misaotra ny mampionina koa tao anaty amin'izay fizarana fahatsapana izay. Ndao reto tsika tira mahafinaritra be tia amarana antsika ny toriteny idirantsika anatin'ny vavaka, amarana antsika ny fandarana meno finaritra tolera isika rehetra. Misaotra anareo rehetra zara fahatsapana. Leave a night.
Alleluia. Misaotranao zay Jesosy malala, misaotrany amin'ny fitiavanao, misaotra fa tena tsara ianao, misaotra Jehovahandriamanitra satria tsapanay tokoa fa nomenao hery zay, tena tsapanay tokoa fa nomenao helatra izay, ary efa mahatsiaro sy mitadidy zay Jehovahandriamanitra ny lalana rehetra nalehanay sy ny fomba natafavoanay tamin'ny adinay dia tena tsapanay Andriamanitra hoe tsy mba herinay zany, fa tena tsapanay tokoa fa helatra avy aminao, ary tsy mba nataonao helatra kelikely na hery kelikely fa tena le helatra nafahany ny nanidina ambony Andriamanitra. Ankehitriny zay Jehovahandriamanitra zay voafatotry ny devoly taloha efa mba afaka mandroaka devoly. Alleluia. Olona tena kivo sy ketraka taloha efa mba mampahery olona Jehovah. Taiza moa nahitanay an'izany fa tsy ely avy aminao Andriamanitra. Saotra Jehovahandriamanitra, averinay ho anao ny voninahitra, averinay ho anao ny dera, ny saotra sy ny anja Andriamanitra, fa lehibe ianao, tsara ianao Andriamanitra. Ankehitriny Jehovahandriamanitra dia indreto izay mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao, ary tena miteny hoe Jehovahandriamanitra, misaotra anao ny amin'ny hery izay nomenao, efa hitanay fa mitombo hery zay, mandroso hery zay, ary tena tsapanay fa tsy mety reraka sasatra zay na dia miazakazaka isan'andro, mandeha foana isan'andro, fa tsy mety reraka sasatra satria tsapanay hoe misy Andriamanitra miamy fiainanay, misy Andriamanitra tena tianay, ary misy Andriamanitra tena nanome anay hery sy tanjaka, ara-batana ara-nofo ara-panahy. Misaotra Jehovahandriamanitra, manao ny voninahitra, ny fandresenay fandresenao Andriamanitra, ny vokatra azonay dia averinay ho anao zany, ny fiakaranay ambony, ny nahatonganay olona afaka, Jehovahandriamanitra anomponay mandrakizay zany, fa avy aminao. Dia raha laza saotra ho anao, be ny tsy voalazako, fa ianao anay Andriamanitra malala ny mahasoa, fantatrao ny tsirairay avy zay tonga eto androany, samy manana ny zavatra mety mba mampahetaheta azy, mba iriny ao aminao Andriamanitra, mety nahatonga azy teto Andriamanitra, fa androany Jehovahandriamanitra dia mangataka aminao hoe ampahitao ny fahasoavanao izy eo,
mampahitao fahasoavana avy aminao izy ireo andriamanitra fa mba miandrandranao ihany koa. Era raza sotra ho anao hatramin'izay teo mandrakizay a. Halleloia. Dia volisy satana faritra amranao tsy afakitsaingo ka na dia litera ray aza amin'izay nafavy teto androany fa nitoroteny zay natoriana teto dia amoa avy zato eny ampon'ny olona tsirairay avy. Ganaranao Jesosy a. Halleloia. Amen. Nao a mampandrosotsika nanabavitsika razana soa makrina nambitso makrina ivavaka ho an'ny firenena. Taitopa ranabavy makrina ohatrany tsy aio izy io nambitso makrina anao fitenenana. Halleluia. Tain'i Jesosy atsika rehetra dia tain'i Jesosy koa fitiranenakaro mbola iara ifapatsika ho an'ny firenena. Jehovah reny masina tsara indrindra mbola misaotra anao zany hoe Jesosy marany mbola nomenao teny izay toy vatsinay hoerinay manjaka Jesosy marany matoky fa tena nanatenay anao Jesosy marany tomin'izany teny izany fa satria mbola voatory izany teny izany tsy tapaka ny connexion nay Jesosy marany tena hoe latsy baka amin'ny fonay izany Jesosy marany Jehovah tena hoe ianao tokoa ny herinay andinanay Jesosy marany ianao tokoa elatra andinanay Jesosy marany satria toy izao ny fiainanay teo anao Jesosy marany mitondranay teo anao ny tanananay Jesosy marany fompo lehibe anao sy mahatalanjo ny asa ataonao Jesosy marany satria nanao zavatra tsy takatra ny sainay anao Jesosy marany satria nomenao tanana zahay nomenao hery zahay nomenao tanjaka Jesosy marany amin'izay rehetra mombanay rehetra Jesosy marany fompo raha misy tsy manangilatra izy rehetra eto aminay Jesosy marany satria tsy hainy izay ataony Jesosy fa ianao manay Jesosy mihilatra azy andeha hampandeha azy hanala ny olona izay rehetra eo anatrehany Jesosy marany hilatra avy aminao Jesosy marany angatahako dia omeo azy Jesosy marany satria tsy afaka izy tompo marany omeo helatra ary tehirizy koa zahay rehetra mananelatra rehetra Jesosy marany mba tsy hoe hidina hijoto Jesosy marany fa hiakatra foana hanindry izay sitraponao Jesosy marany hanindry tanjonay Jesosy marany ianao no andisanay ianao no herinay Jesosy marany tompo tsy miafiny aminao tokoa izany firenenanay izany Jesosy marany indiketona teanao Jesosy marany tena hoe tsy mananelatra izany Jesosy marany firenenanay izany mandeha manana hetaheta manana programa ny olombelona rehetra ao amin'ny firenenanay Jesosy marany nefa tsy manana anao Jesosy marany tompo jereo izany olombelona ao Madagasikara Jesosy marany tsy miafiny aminao Jesosy marany manana programa tsara Jesosy marany mitady amin'ny hoanina tsisy Jesosy marany mitady lamba-papiana tsy misy Jesosy marany mitady fahasalamana tsy manana Jesosy marany satria tsy manana hery ontsaona amin'izany Jesosy marany matahaka androany Jesosy maty mindrafonao Jesosy marany masiny fitiavanao Jesosy marany izay hoe nomenao anay rehetra namindrano fota aminay rehetra no mba mindrana fo amin'izy ireny koa Jesosy marany reny mpitondra fiangonana Jesosy marany akany mba hitarika ianao andeha hitarika amin'ny lalana izay tongavany any Jesosy marany hitory ny fahamarinanao anambara fa hoe ianao tokoa tena helatra anambara ny lalana izao ana helatra avy any aminao Jesosy marany satria izany no fiainana izany no mpiadanana ho anay olombelona Jesosy marany mbo jereny salama jereny any ambonja Jesosy marany jereko Jesosy marany ny kambody sy zay rehetra tsy manankialofana Jesosy marany sahirana koa izany Jesosy marany jereko Jesosy marany omeo hery tanjaka Jesosy marany kasi io mifony izy ireo mifanan'izy ireo mba andeha hitady anao Jesosy marany hitady anao fantatra hiaraka anao Jesosy marany mampela izy ireny ro fiainana mampela fiainana izy ireo mitananao Jesosy marany satria izany no avitana zava-dehibe tokoa izany Jesosy marany misaotra nahatra ny anao mandrakizay Jesosy marany amin'ny zavatra rehetra nataony ateto Jesosy marany hoe miasa mahery fiainanay anao tompo marany apetraka finompelana tananao izany firenenanay izany Jesosy marany tsinjoro Jesosy marany jereo masin'ireo fonao izany Jesosy marany dia lasilaza nahatra ny mandrakizay anao rery ihany Jesosy marany raha misy araka zahay Jesosy marany anao ny hamety formasy mamy zahay raha tonga Jesosy marany raha nire hiasa Jesosy helatra ho aminay koa ianao Jesosy marany tompo jereo anay zahay rehetra Jesosy marany tena hoe matoky ianao mandrakariva zahay Jesosy fa malala fa tsy handao anay anao Jesosy marany sandraka amina vindritra mpanjakany mpanjaka lehibe tokoa eminaranao Jesosy alleluia amen. Alleluia mankasitraka ny andranabavy
makirinytsika tanatin'izay vavaka matsiro izay nentina izay vavaka famaranana vavaka ny firenena hotainy tompany rana vava makirina dia jesosy amaly fitianao dia mitombozy sy mitombo fahasoavana dia mahereza foana amin'ny asan'Andriamanitra. Misotratsika rehetra ihany koa nahatra neny teto hatramy farany tapitra fandarantsika raha mbola sika amin'ny roalanitra jesosy dia eo netontsika rapitso alina tahaka izao amin'ny sivira sasany kanefa amin'ny telora dia araka amin'ny groupe izay maresinareo amin'ny telora riva ao anatin'ny fandarana takariva mafinaritra dia ny ariva iaraka amiko ianareo miaraka amin'ny ekipa vaovao manaraka indray samia tahiny tompo daholo ary tsika rehetra dia fiarahantsika moa nitapitra fa eto fa ny fiarahantsika mbola afaka mitoera miditra amin'ny site web ny akiradio nareo akiradio.radio12345.com akiradio.radio12345.com afahanareo menonjavaka akiradio mandeha andro amanalina misy toloteny araky ny adiny telo amin'ray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina apitra amin'ny folo maraina verinao zao fandara zao raha mbola te heno ianao amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa mbola mandeha samy tahiny tompo mahereza daholo. Alleluia, amen.